Mahakasika kosa ny tontolon'ny sekoly ambony dia anomboizantsika ny fampahalalam-baovao. Nanokana fotoana ny université GSI nandraisana indrindra ireo mpianatra vaovao anaraka lalam-piofanana ao aminy. Omaly no tanterana izany fiofanana izany dia horantsika ny fanadidina. Ny tontolo andron'ny Omaly Zoma no natokany université GSI izay manana foibe toerana etsy Antaninarenina fitsangatsangana ara-pédagogique na excursion pédagogique. Vory-lanina tetsy amin'ny espace fenoasina ito sy ny mpitantana ny mpanabe ary ireo mpianatra ao amin'ny GSI. Niompana tamin'ny dinika sy fianakalozana amin'ny fotoana. Nampahafantarana indrindra koa ny fepetra feno mpianatra, lalam-piofanana misy ao amin'ny université ary fandaharam-pianarana. Ao anatin'izany ny cursus d'études, visite d'entreprise, voyage d'études, hatrany amin'ny sortie de promotion mihitsy. Dia mila fantatra zareo koa moa zany hoe izavy ny orinasa miara-miasa amin'ny université GSI inona ny zavatra efa vita nandritra ny 12 taona zay dia eo amin'ilay journée récréative moa zany fahakalalan'ireo mpianatra satria misy ny gospel GSI dia mandray anjara izy ireo ary koa iraisan'ny mpianatra rehetra zany mbola mandray kiambana zany ao anatin'izay gospel zay satria ireo mpianatra mifandimby hatramin'izay dia nandimby an'io gospel choir GSI ao koa ny GSI junior zay mamelabelatra zay tetikasa na fitadiavam-bola ataon'ny mpianatra, fomba fitadiavana stage, fitadiavana asa, fifandraisana amin'ny orinasa rehetra sy ny partenaire-ny université GSI rehetra. Toerana efatra no misy ny université en GSI amin'izao fotoana izao dia ny eny Antaninarenina, Analakely, Ambodifilaho ary Itosy. Valonjato ankehitriny ny mpianatra izay miofana anaty lalam-piofanana efatra dia ny multimédia et communication, informatique de gestion, management des affaires ary management du BTP.